GP Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ampatrany fitondrana, vokatry ny tsy fahafehezana sy tsy fahaizana amin'ny tantana i Madagasikara hoy ny collectif des citoyens Ramataora tsindry maro samihafa ary fonja no miandry ireo rehetra mitsikera sy manohitra ny fitondrana rajoelina tranga izay efa niseho ary ia maro manoloana izao fibaribary ny tsy fisian'ny tanitandalana izao. Latsa-danja ny firoboroboany sy hatry ny famboleny tsy misy na tsy ampy ny tohana avy amin'ny mpitondra fanjakana ho an'ireo tantsaha-mpamokatra eny anivon'ireo tontolo ambanivohitra hoy ny tompony andraikitra teo anivon'ny Afafi Centre. Ankoatr'io misedra olana ihany koa ireo tantsaha amin'ny famoaham-bokatra raha ny fanazavana. Any ivelany nanao ny fitetezana voalohany tao Venise ny Papa François tamin'ity taona ity. Isan'ireo nitsidiany ireo gadra sy tanora ary mpino maro nandritra ny lamesa lehibe tao a Saint-Marc. Fito amin'ny valopolo taona izao ny Papa François ary matetika marary ny bronchite ny teny anisirany fanazavana hatrany. Ny andindiny izay avy hatrany ary arahintsika izao ankehitriny izao. Alahady fahavalo amby roapolo ny volana aprily efatra amby roapolo sy roa arivo. Faly tafiaraka aminao indray tomboko lahy sy tomboko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ao amin'ity alahady alina ity. Asaka ianao anaraka ireo vaovao nisongadina ao amin'ny pejy politika, toe-karena sy ny sosialy. Anomboantsika izany avy hatrany ary ampanitrainy ny fitondrana vokatry ny tsy fahafehezana sy tsy fahaizana amin'ny tantana i Madagasikara hoy ny collectif des citoyens Ramataora tsindry maro samihafa ary fonja no miandry ireo rehetra mitsikera sy manohitra ny fitondrana rajoelina tranga izay efa niseho ary ia maro manoloana izao fibaribary ny tsy fisian'ny tanitandalana izao intsony. Ny vahoaka etsy ankilany tsy mitsaha mitombo ireo tsy manaka ho ana fanadidina intiny onasaina. Any amin'ny tsy mivonto no manaintaina ho ny fomba fitenin'ny tanora izay no mahafeny fomba fitantanana ankehitriny tsy mahay mametraka ny mamaika sy ny laharam-pahamena ny fitondrana rajoelina ka io mitanany rambony amin'ny sehatra rehetra io i Madagasikara. Manitra tsy manakohana ny ankamaroan'ny malagasy teren'ny anohanana ka lasa manao tao foana toy ny tranga tany Tomasina izay nisy naka sininana ireo varifa simba siloha. Ireny no hita tamin'ny Aino Manjery fa maro ny tranga hitarafana fa anatin'ny fahasahiranana lalina ny vahoaka malagasy androany. Tsy noho ny akamona no tsy hinanana fa noho ny tsy fisian'ny asa ho atao. Fehiny anatin'ny fahasahiranana ary mandalo ny fotoana sarotra indrindra ny vahoaka malagasy ankehitriny. Antoro no ivelona fa mahatonga an'izay fahasarotan'izay. Ny voalohany dia ny fitsaboana ny vokatry ny aretina na ny trangana aretina fa tsy fikarakarana ny fototry ilay aretina. Dia rehefa tsampy ny vary dia aloha nafatra vary dinony zareo ka tena tsampy kely vary dia efa manafatra be da misy kely izao e. Fa manina raha fambolena dia betsaka. Tsy milamina ny arivo. Asa ampitombony isan'ny miaramila dia ampitombony ireny isan'ny gendarme dia ampitombony ireny isan'ny polisy. Dia rehefa mitombony isan'ireo dia mazava azy fa tombony isan'ny raharaha mpitsarana. Rehefa mitombony isan'ny raharaha mpitsarana ampitombony angany isan'ny tsara. Dia ampitombony isan'ny mpiandraikitra raha. Dia rehefa mitombo ireo dia mazava azy mitombo ny isan'ny olona tsofoka ny posy. Tsy manina fa zao amanaova indray any basy indray koa le fonja dia ampitombony ny isan'ny mpandraraha amin'ny fonja. Eo anatrehan'izay tsy fahafehezana ny fitantanana izay didiko Felipe didiny Besandro no hitan'ny mpitondra fa amana ny olana. Mizotra makany amin'ny jadona hatrany i Madagasikara vokatr'izay. Misy eo amin'ny endriny samihafa ny fanampenam-bava atao amin'ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana. Fongariny ireo nampindramina ny fahefana avokoa ireo lalàna entina iarovana ny fitondrana rajoelina sy anamafisana ny sezany. Raha ny zava-misy ankehitriny toy ireo midokadoka sy manao merci président ihany sisa no tadiavin'ny mpitondra azo fitenenana. Ka rehefa tonga eo amin'izay fandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena izay
ireo intellectuel dia ny fahefana amin'ny saina ny fahefana ara-tsaina ary ny fahefana ny saina no fitaovana ahafahany manatanteraka izany izay bambona amin'ny hoe ny fahaizana ho amin'ny tombontsoany ny firenena noho izany dia ny fahasahiana mijoro sy mitsangana ny fahasahiana amin'ny saina ary ny fahasahiana miteny sy mikika no manome ny tanjaka sy ny herim-panahy malagasy ho fanilo manazava ny lalakombana ho fanasitranana ny firenena ankehitriny ny azo ambara aloha dia tsy misitraka ny fahafahana maneho hevitra sy ny maro amin'ireo zo fototra voafaritry ny lalàna ny avaram-pianarana noho ny tsifisiny ny tany tandalàna ary izany tsifisiny ny tany tandalàna izany no mahatonga ny malagasy ahatsiaro tena ho voazanaky ny malagasy iraira aminy mito ny fikonan-dohan'ireo mpahay lalàna manam-pahaizana sy mananatraikefa momba ny lalàna na eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisampirenena ireo avaram-pianarana sy vatona sondritry ny tany eo amin'ny sehatra maro samihafa andinihana ny fomba amerenana ny tany tandalàna eto Madagasikara solotena ihany ireo teny be saretina natrika ilay atrikasa conquête de l'état de droit voie de salut guérison national raha ny fampitamba vaovao ray fa maro ireo amperinasa miara-dalana sy manohana azy ireo amin'izao ezaka atao ho an'ny firenena izao vahaolana maro lafy mahavoakasika ireo sehatra maro mifaningotra amin'ny fizahantany no andrasana amin'ny mpitondra fanjakana raha tianany anarana marina ny sehatra ny fizahantany ho ny filohan'ny fédération-ny fizaham-pitardy eto Madagasikara ny tenany izay nanamafy kobaka ambava ny fanarenana ny sehatra sy anatratrarana ny fanampy raha tsy izay no risoana eto amin'ny firenena fanadidina mikasika izay ty ny Ivrichard tsy mbola tonga amin'ny vahaolana matotra anarenana ny sehatry ny fizahantany Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy magaga ho ireo mpikatroka raha mbola tsy tafarina araka ny tokony ho izy ny sehatra taorian'ny fandalovany Covid-19 raha toka efa azo lazaina ho lasa lavitra ireo nosy rahavavy mifampitana ny firenena amin'izay sehatry ny fizahantany izay ho an'ny fédération nationale mpitardy vahaolana maro lafy no andrasana amin'ny fitondram-panjakana raha ny anaborisany tena ninazy efa hita maty paika miala amin'ny hôtely anankiray zany manao transfert zao any amin'ny aéroport efa hita exactement hoe 17 minutes ny durée an'ny transfert miala amin'ny aéroport hatrany amin'ny hôtely anankiray eto à Madagascar zao tsy fantatra exactement raha miala eo ivato anao any amin'ny Radisson Blu na ho any amin'ny hôtely anankiray zany hoe firy minutes exactement eo ny ratsy ny lalana eo ny resaka infrastructure tsy ampy eo ny fitombom-ponina zany le pression démographique le zavatra rehetra infrastructure efa taloha be any mbola teto donc be da be ny zavatra mila tsaraina ny fotony zany dia tsisy akoatran'ny hoe fanapahan-kevitra matotra zany ao anatin'ny resaka fanatsarana ho ana manokana zany zay sera tao anatin'ny fizahantany efa ela tsy misy akoatran'ny hoe fandresen-dahatra ny eo ambony eo zany hoe ahoana ny afahantsika manao ny lahara-pahamehana ny resaka fizahantany hitantsika fa hoe secteur transversal mampiditra mamelona secteur be da be ny resaka agriculture ny resaka infrastructure ny resaka sécurité rehefa tonga eto mipizahantany ataontsika hoe mihoatra n'le 800 000 na million touriste zitratrarina amin'ny 2028 ohatra rehefa mahatratrahan'izay tany zao zay tsika tena mino asy manantena fa mandeha ho azy zany le secteur hafa le sehatra hafa raha tsy zany tsika mbola hijanona ho mahantra eto foana ankoatra ny fitondram-panjakana handrasana ihany koa ny fandraisana anjara ampisehatra isan'ny tokony amin'ny fanarenana ny sehatry ny fizahantany ho ny fédération nationale mpitardy mpisehatra tsirairay izay nambarany fa mahafantatra bebe kokoa ny aretina tsy ny fanafody ny sehatra asa misy azy avy ka afaka manao atsisika amin'ny fandrosoana vahaolana eo anatrehan'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany
Sy takatry ny fahefanana mamita fianarana eny Ankatso ireo mpianatra na maimaimpona sy mahazo vatsy-pianarana isam-bolana azy izy ireo. Ny raiky amin'ny fitopolo isan-jato ireo mpianatra mahery ny 700 no maniry ny anohy fianarana ambaratonga ambony eny ampitan-dranomasina noho ny fikorotana misy amin'ny fampianarana eto Madagasikara. Manano sarotra ny famitana fianarana eto an-toerana na maro aza ireo manam-pahaizana eny amin'ny Université Mpanjakana raha nitatitry ny antoko RCR manoloana izany. Fanadidina. Ady ny fianarana eny amin'ny Université Antananarivo raha ny famaritan'ity mpianatra taona fahadimy amin'ny sampam-pianarana Opitsabo. Ankoatra ny fandalena amin'ny sakafo isan'andro, tsy maintsy miala vola aposatra ny ireo mpianatra amin'ny fanaovana fikarohana isan-karazany. Tsy ampiatrehana iray volana ny vatsy-pianarana omeny fanjakana ho an'ireo mpianatra avy any amin'ny faritra, manohy izany eto an-drenivohitra. Izy ireo izay tsy maintsy mitady vadinasa ahafahana manohy izany fianarana izany. Raha ny mpiainana eny amin'ny Université Antananarivo no fantatro dia mafy ady le fianarana satria ny bourse fa fantatsika ihany fa tsy dia maharaka loatra. Raha ny anay amin'ny toerana misy anay zao eo amin'ny 4 alina 5 alina latsaka kely eo isam-bolana. Vatsy iny ofatrano mandeha, ny transport mandeha stage sy ny sisa, dia ny photocopie na polycopie sy ny rehetrarehetra zany tsy ao anatin'iray andro zany bourse zany. Ie, raha ny tenako manokana zao nanomboka tamin'ny fotoanako vao deuxième année médecine dia efa nanomboka tsy maintsy mitady asa antselika zany. Bentika mitatitra brique mihitsy indray ohatran'ireny tsy mpianatra anjery manontolo ireny mandeha mitady izay andoavana hofantrano tadiavana vatsy. Indray mandreny tsy maharaka efa ela be. Vao deuxième année zany za efa netreretra hoe tsy anatra, netreretra hoe tsy anatra. Saika ireo fotodrafitrasana olona tamin'izany fotoana no ampiasain'ireo mpianatra hatramin'ny androany. Misy akony amin'ny fanatanterahana ny fanadinana ny tsy fahampian'ireo efitrano fianarana ireo raha ny fanazavana. Itsy misidra izany olana izany ohatra ny etsy amin'ny fakulté ny UGS izay isany mandray mpianatra maro anisa isan-taona. Ya, ny atao hoe ny mpianatra ampidirana moa zany eo amin'ny faculté UGS dia manaraka an'izareo fahafahana mandray zany capacité d'accueil. Ohatra zany raha isika ohatra hoe ny L1 zany première année de licence zany tokony eo amin'ny arivo zany no hoe zaka ao anaty trano na mihoatra kely arakarak'izay. Dia matetika zany mitranga fotsiny dia hoe rehefa mandeha ny fanadina ohatra hoe misy sampana anankiray zanatsampana moa zany fitena sampana manao fanadinana dia matetika mijanona ny fampianarana ho an'le sampana hafa izay atao anatin'ny fakulté. Dia ny zahatra hoe afaka tsirina mitokany ihany koa ngamba dia hoe ny teo aloha moa zany faculté DEX zany fiteny hoe droit, économie, gestion, sociologie. Fa nanomboka tamin'ny 20 sy 20 lasa faculté anankiroa, faculté de droit et sciences politiques dia faculté d'économie et gestion de gestion et sociologie. Dia ireo nefa faculté roa izy fa ny fotodrafitra fa ampiasaina zany dia le tambola fadexa foana dia zay zany tantanina arak'izay eo. Tsy maintsy misy fiatraikany kely ihany aloha tsy maintsy misy fiatraikany kely ihany fa dia aisorana ny tompona andraikitra zamiavy aloha zany hoe mitady hevitra foana tsy misy fiatraikany kely ihany amin'ny famitana ny fianarana zany. Ny politika ny fanabeazana no tsy ampy ato amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Tsy misy ny fanabeazana ireo olom-pirenena lasa olombanona avita fianarana raha ny faneho-kevitry ny antoko RCR manoloana izany. Fa voalohany aloha nisan'ny ankizy dia maro. Ireo ankizy manana lisansany miakatra ireo ny eto Madagasikara zao raha ny antontanisa fantatro farany dia manodidina ny 9,1 alina eo. Amin'izay fantaniana 7,20 zay nantaninay hatramin'ny hoe inona ny tanjonao hipetraka eto Madagasikara ve ianao rehefa hianatra sa dia andeha any ivelany. Raika amin'ny 7 isan-jato ny mpianatra 700 manam-pandriana andeha any ivelany. Tsy normal zany. Misy fianarana eto misy rafi-pianarana eto misy karazana sekoly miankina sy tsy miankina eto fa maninona raika amin'ny 7 isan-jato ny tanora mitady lalana andehanana any ivelany. Misy antony izay zavatra izay. Zara raha misy 2,9 isan-jato ireo tanora navita fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony raha ny antontanisa avy amin'ny Instat. Ilaina ny fampiakarana io io raha tiana ny anana tanora manam-pahaizana izay vonona hiatrika sy anarina ny toekareny. Raha ny zava-misy hatreto
samy sahirinana ireo mpianatra navita fianarana na ireo manao asanteny noho ny tsy fisian'ny famoronana asa izay antoko ny fampiakarana ny taux de croissance eto Madagasikara. Dia izay ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy no mamarina ny tapany voalohany ny fampalalam-baovao asaika ianao hanaraka hatrany ireo vaovao misongadina amin'ny tapany faharoa mandra-pitafa vetsitsy ary. Sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararodiny fianam-bidy amin'ny iFil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalfena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily any hitanao any amin'ny Telma akaiky anao. Tavavegna sady eto amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao mamerina ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy. Ny vaovao ny fambolena avy hatrany no anohizantsika izany. Latsan-danja ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena tsy misy na tsy ampy ny tohana avy amin'ny mpitondra fanjakana ho an'ireo tantsaha-mpamokatra. Iny anivon'ny tontolo ambanivohitra ho ny tompony andraikitra teo anivon'ny Afafi Centre ankoatran'io. Misedra olana ihany koa ireo tantsaha amin'ny famoaham-bokatra raha ny fanazavana. Fanadidina intiny Christian Dimby. Maro ny olana sedrain'ireo tantsaha any ambanivohitra amin'ny fampiakarana ny vokatra eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Hoy ny tompony andraikitra ny tetikasa Afafi Centre. Tsy fandriam-pahalemana, faratsin-dalana sy ny falafosany sara-pitaterana ireo amin'ny ankapobeny no antony mahatonga izany raha ny fanazavana. Ny lesaka mila renina aloha dia hitanao hoe voalohany indrindra dia ohatra hoe ny resaka fandriam-pahalemana zany tsy fandriam-pahalemana satria hita mihitsy ohatra hoe aty amin'ny tetikasa zao raha hoe miompitrondro le tantsaha dia vonona izy nefany zavatra hoe vokarina mandritry ny fotoana maromaro dia tonga dia lasa ny mpangalatra fotsiny ao anatin'ny fotoana vitsy zay aloha dia manarakaraka an'izay ihany koa ny resaka lalana zany amoahana le vokatra io zany somary olana ihany koa eo any anivon'ny tantsaha ary koa ny fahalafosan'ireo hoe any-pamokarana isan-karazany ny zezika ny masomboly zany dia atao hoe olana eny anivon'ny tantsaha ary ao anatin'izay koa moa zany ny fiovaovan'ny toetrandro izay tena hita mihitsy satria na izy tondra-drano na tsy misy rano zany dia efa hita zany iainan'ny tantsaha eny zay. Nisy manoloana io ny famatsim-bola mitetina 12 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona européenne amin'ny alalan'ny Fed na ny Fonds européen de développement amatsiana ireo tantsaha izay misedra fahasahiranana vokatra izany. Ny ao anatin'ny tontolo ambanivohitra moa zany dia hita hoe marefo dia marefo tokoa indrindra ny fiakarany ohatra hoe vidin-jezika na fiakarany atao hoe any-pamokarana zany dia izay no mahatonga ny vondrona européenne zany nijery ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny tohana omena ireo tantsaha ao anatin'ny lalam-piariana samihafa ohatra atao anatin'ny programme Afafi Centre zao dia hojerena manokana ny voly legioma ny hazo fihinam-boa ary ny fiompiana-koho ny ihany koa ny eo amin'ny lalam-piariana ronono ny resaka arina fandrehatra zay zany ary ny fiompiana trondro tanimbary zay zany tena hojerena ato anatin'ity tetikasa Afafi Centre ty amin'ny fanohanana ireo tantsaha ao anatin'ireo lalam-piariana ireo. 5 taona lasa izay avita tena ara-tsakafo i Madagasikara ary anondrana amin'ireo nosy manodidina hoy Andry Rajoel. 9 taona aty aoriana miankin-doha amin'ny vary afarana avy any ivelany isika malagasy maro ihany koa no matin'ny mosary ary hiarany tsy fanjarian-tsakafo ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ambava fotsiny ihany fa tsy nisy ny asany tanterahana entina anatratrarana izany na teo amin'ny fotodrafitrasa io na fanohanana ireo eny fotony fa ihany koa ny fanamorana ny fisitrahana zezika sy masombolo ho an'ireo tantsaha. Amin'izao azy tambary amina hektara maro nalain'ny fanjakana no totofana fa hoe anaovana lalambe mikodana mampifandraina Antananarivo sy Toamasina. Ny tambary tototra ny tompony tsoninerana ny asa fanotorantany nefa mety any amin'ny taona 540 any fa ho vita raha ny afanganam-pandeha ny asa ankehitriny.
teboka maro no mila atsaraina sy avaozana raha tiana ny ampandroso sy ampiroborombony sehatry ny fanatontoloana sy ny faranintsaina artifisialy na ny intelligence artifisialy eto Madagasikara amin'izao fotoana raha nambara ny mpandrarama tiana amin'ny tontolon'ny informatika ity sehatra ity izay afaka mamany olany tsy fananana asa saingy mbola sarotra ny fampiasana izany eto Madagasikara fanadidina mikasika izy ary azo hitovirana intsony ny fivoaran'ny fanatontoloana sy ny faharitan-tsaina artifisialy na ny intelligence artifisialy izay mahazovahana maneran-tany amin'izao fotoana izao tsy afy miala fa tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara amin'ireo sehatra maro isan-karazany raha tsy hitanisa afa-tsy ny tontolo ny cybersécurité ny fitsaboana ny fitantanana ny tanan-dehibe ny fanabeazana sy ireo maro hafa raha ny nambaran'ny mpandrarama tianina amin'ny tontolon'ny informatika teboka maro izy mila avozina raha tiana ny ampandroso ity sy ampiariana ity eto amintsika. Alors il y a deux choses, il y a bien sûr les people. No zany dia misy zavatra roa samihafa. Voalohany aloha ny olona ny fampiofanana ny ankamaroan'ireo injeniera na dia manana injeniera mahay azy sika amin'ny isa tsy voafetra. Ary manaraka izany ny fahefana arabola araka ny nolazaiko tamin'ny fandraisam-pitenenako tamin'ilay hetsika teo. Mba hampiakatra ny kalitao ny faranita-tsaina artifisialy araka izany dia mila mandeha amin'ny cloud sy mahay mamatsy vola amin'ny fitaovana manara-penitra amin'ny cloud. Ankoatr'izay dia ilaina fampiofanana manodidina izay. Izay ny antony tonga anay nandray anjara tamin'ity sehatra ity tany alalan'ireo rafitra misy anay. Nanampy anay ihany koa ny Google izay nanaiky ny anome fampiofanana maimaimpona tanora misy 700 eo amin'ny tontolon'ny cloud sy ny faranita-tsaina artifisialy. Ho averimberinay miaraka amin'ireo mpianatra maro aminay ny fampivoarana ity ary atolotra ho an'ireo sekoly fanta-daza manerana ny Madagasikara ihany koa mba hisitraka ity fampiofanana maimaimpona ity izay andraisanay anjara ihany koa. Sur lequel bien évidemment nous on contribue aussi de notre côté. Tsy atsairay afaka amana ny olana tsy fananana asa ihany koa ny tontolon'ny informatika sy ny fanatontoloana izay efa mianaka manerana any Madagasikara ho hatrany ny fanazavana. Ilaina araka izany ny fiara-masan'ny fanjakana sy ireo sehatra tsy miankina fa eo ihany koa ireo mpandraraha avy any ivelany manodidina ity tontolo iray ity. Nisy manoloana io ny atrikasa manodidina izay sehatry ny faharitan-tsaina artifisialy izay tetsy amin'ny IFM Manalakely. Atrikasa izay inona fa hitondra fampivoarana sy fampandrosoana bebe kokoa eo amin'izay sehatra izay. Tonga ao Fianaratsoa amin'izao fotoana izao ao amin'ny Université any Fianaratsoa ny fampiratiana biodiversité mahaliana ireo mpianatra misehatra amin'ny tontolo iainana ity etsika ity. Taorian'ny fampiratiana tany amin'ny IFM sy Alliance Française tany Antsirana ny fanadidina mikasika izay entiny Ingrid Kotinirina Kool TV Fianaratsoa. Nanatotosa fampirantiana izay aharitra hatramin'ny fahatelon'ny volana Mey izao eo amin'ny kianjan'ny serasera ka CLMT Andrainjato ny tetikasa avarona ampahafantarana indrindra mahakasika ny biodiversité izay nentina indrindra anamafisana ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny siansa sy ny fiarahamonina. Takelaka misa 320 no aranty mandritra ity fampirantiana ity. 7 amin'izy ireo moa dia entina anehoana sy amantarana ny biodiversité na ny karazan-javamananaina amin'ny ambaratonga-piainana samihafa, ny fiaviany, ny tsindry voajanahary sy ny tsindry avy amin'ny olombelona izay manimba azy koa ny hetsika tokony atao amin'ny fiarovana azy. Takelaka 7 amin'ireo kosa no maneho ny fahasamihafan'ny tontolo iainana eto Madagasikara, manasongadina ny mazava-dehibe ny fiheverana ny anjara asan'ny olombelona amin'ny olana mifandraika amin'ny biodiversité. Mifantoka amin'ny mazava-dehibe ny biodiversité malagasy izy na amin'ny mampiavaka azy na ny loza mianjady aminy, ny mazava-dehibe azy amin'ny olombelona, ny tontolo manodidina sy ny fahaiza-manao eny an-toerana mifandraika amin'izany ary koa ny hetsika iarovana azy eo amin'ny sehatra tsirairay sy ara-politika. Institut de recherche pour le développement zany dia manatanteraka anti projet varona sciences de la durabilité ity eto Madagasikara. Tanjom-tetikasa dia fifanakalozana eo amin'ny scientifique sy ny taolobe na mampiroborobo ny dialogue science et société. Sahanasa efatra zany no ataony ao anatin'ity tetikasa ity dia ny exposition biodiversité izay mitety faritra eto Madagasikara. Anjaran'ny université ny Fianaratsoa zao no mandray ity exposition ity manomboka tamin'ny alatsinainy 12 avril hatramin'ny 3 Mey. Arak'izay hoe mampiroborobo ny fifanakalozana eo amin'ny mpikarika sy ny daolobe izay zany no ataonay dia efa mahery ny olona 20 arivo zany no nahazo
sy faletana natao anatyty exposition nataona ity ny tanjon'ny tetikasa moa dia ny anamafisany ny fanakalozan-kevitra eo amin'ny siansa sy ny fiarahamonina momba ny biodiversité ary koa ny fampahafantarana ny rehetra fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny setry ny tontolo iainana sy ny manodidina ny biodiversité. Marina moa fa ny taona 2024 izao no ifarana ity tetikasa ity, nefa na izany aza dia efa mipetraka sy azotrandrahana tsara ireo antotan-kevitra sy honan-tsary maro izay nototsaina nentina indrindra nampahafantarana ny rehetra makasika ny mahazava-dehibe momba ny biodiversité ity. Nodomandry teo amin'ny 7 taona ilay mpanakanto Fatandaza Lali na Lali Antsiniala Andria Mazava. Maro ireo sanganasa nametrahana ny maha izy azy teo amin'ny sehatra ny kanto na tamin'ny hira manokana izany na ireo fampiaraham-peo isan'izany feo roa miaraka aminao. Raha ny fampitamba vavoray efa azona retina nandritra ny fotoana maro izy nandalo fandidina tao amin'ny CHUGRA nanohy ny fitsaboana tany an-tranony taorian'ny voan'ny hopitaly ny tombony sy fahasalamany ary izao nitarika ny fahafatesany izao ho arahintsika ny sombokira isan'ny nafantarana ny Lali. Omaly anao natoko vazivazy de nolaviko ny angolanao ny teninao kanjo tonga anao nanolotra fity teo voatsapako fatikanao tsy andao sambatrao manananao eo anilakoeo eo fony anao sambatrao miaraka aminao Ny fianakavian'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno an'ny fianakaviana sy ny namana mantsakaizany Lali. Ho amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nanao ny fitetezana voalohany tao Venise ny Papa François tamin'ity taona ity isan'ireo notsidiany ireo gadra sy tanora ary mpino maro nandritra ny lamesa lehibe tao a Saint-Marc. Mampitantana ireo mpino maro ankehitriny ny toe-pahasalaman'ny Papa François noho izy izay tsy afa-mamindra raha tsy mampiasa irony seza misy kodiarana irony tao anatin'ny roa taona izay 7 taona izao ny Papa François ary matetika marary ny bronchite raha ny fanazavana hatrany. Dia izay ankotomiko lasy tomoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV eo amin'ity alina ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoka. Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.